famindraponao dia isotra an' Jesosy tsika noho ny fahatsarany noho ny amin'ny famindrapony noho ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataony eo amin'ny fiainantsika satria tsara izy tiany ianao dia amidra fo isan'andro isan'andro dia aka mivavanao androany anambara fisaorana an'Andriamanitra Aoka tena hira ianao androany hoe fisianao isan'andro matoa izao Resilatra faço emediga Nianchare ftiavana lomena Makasitraka tena niantranao Jesosy satria ianao mety efa maro ny fahotana vitanao fa mbola namindra fo taminao izy Kusatino zaretrana tauna Tuga awira ambifana Misaotra naoa Lehibe sy mahery ianao Jesosy io misaotra anao iza tokoa moa zahay Jesosy no mbola namindra anao fondray androany
Jesosio tena misaotra anao. Jesosio Ianao tokoa no isaoranay satria ianao natoy izao anay. Jesosio Ka tena ahitana trano fifandraisanao amin'i Jesosy ianao androantsika tena tsapan'izay tokoa tena hoe ho resy lahatra ny ao anatintsika hoe famindrapon'Andriamanitra natoy izao atsika. Izany rehefa tena resy lahatra ny ao anatinao dia lasa tena tianao azy Jesosy hoe andraisany zavatra ataonao aho. Na dia manota mandraka hariva ary aho dia tianao. Indreny atsara ny famindraponao Andriamanitra. Tena mialika eo ambany elatrao ny olona rehetra. Dia androany maraina izay tsy hangataka ninina fa tena ilaza fotsiny izao hoe tena tianay ianao. Tiao indray tompo hitoetra eo anilana, ndraindray toa miantso vonjana anaty tahotra. Anio maraina nefa aho sy angataka aminao, tiao ilaza fa tiako ianao na dia tsy ampiny tena. tiako ianao na dia tsy ampiny teniko, fantatro fahitanao toko miatilali ny foko. Tiako ianao ny fitiavanao tsy mio, tiao ilaza fa tiako ianao. Izany mihitsy Jesosy tena tianay ianao. Tiao indray tompo hitoetra eo anilana, ndraindray tao miantso vonjana anaty tahotra. Anio maraina nefa aho sy angataka aminao, tiao ilaza fa tiako ianao. Ankenao hiteny tiako ianao. Nefa tsy ampiny teniko, fantatro fahitanao toko miatilali ny foko. Tiako ianao ny fitiavanao tsy mio, tiao ilaza fa Amafisatra ny tiako ianao. tiako ianao nefa tsy ampiny teniko, fantatro fahitanao toko miatilali ny foko. Tiako ianao ny fitiavanao tsy mio, tiao ilaza fa tiako ianao. Izany mihitsy Jesosy amin'ny fona rehetra mihitsy androany ilazanay hoe tena tianay ianao. Amafisinay ihany hoe tiao indray tompo hitoetra eo anilanao ary tena tsy hangataka ninina izahay androany. Tiao indray tompo hitoetra eo anilana, ndraindray tao miantso vonjana anaty tahotra. Anio maraina nefa aho tsy angataka aminao, tiao ilaza fa tiako ianao. Tiako ianao
fantatrufaitanao toko yatilaliny foko tikoiana ny fitiavanao tsy mio tiao ilaza fa tikoiana Famindrapon'Andriamanitra dia anisan'ireo zavatra tsara afaka omen'Andriamanitra anao ary omeny anao isan'andro zany. Aoka tsy ataonao zava-maivana zany ary aoka noho ny famindrapon'Andriamanitra dia hibosesika ao anatinao ny fitiavanao an'izany Jesosy zany. Satria raha tsy nisy ny famindrapon'Andriamanitra dia tsy fantatro hoe aiza ho aiza ny toerana misy anao amin'izao fotoan'izao. Aoka ho ankamaminao foana izany fahatsarana seho an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany. Dia mbola ilazitsika androany hoe tena tiako ianao tompo, tiako ny fahatsaranao satria ianao namonjy atany amin'ny lala. Aoka ny vavanao tena hiteny mihitsy hoe tena tiako ianao, tiako amin'ny foko rehetra, tiako ny fahatsaranao, tiako ianao satria ianao tsara amiko isan'andro, tiako ianao satria ianao mamindra fo amiko isan'andro, tiako ianao Jesosy satria ianao efa tia taloha. Tiako ianao Jesosy, tena tiako ianao. Mamafoya ny famindramona ny tananao miazona ny fiainako ny maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy io iraiky ny atsara amafisitsika ihany hoe tiako ianao tompo, tsy mba mafoya ny famindrapona ny tananao no miazona ny fiainako ny maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy io iraiky ny atsarana natoky ianao teo amin'ny fiainana, natoky ianao teo amin'ny fiainana asehonao hoay fa tsara aloha natoky ianao teo amin'ny fiainana,
fahaizako Jesosy io ilaiko ny asako Natoky anao teo amin'ny Natoky anao teo amin'ny fiainako Nasehonao ahy fa tsara loatra isaky ny miaina Jesosy io ilaiko ny asana Natoky anao teo amin'ny Natoky anao teo amin'ny fiainako Nasehonao ahy fa tsara loatra isaky ny miaina Jesosy io ilaiko ny asana Miazakazaka manotrona fa tsara anao isan'andro Miazakazaka manotrona ka tsara anao tompo Miazakazaka manotrona ka tsara anao tompo Miandro fiainako izafoiko anao anjako manoto Miazakazaka manotrona ka tsara anao tompo Miazakazaka manotrona ka tsara anao tompo Miazakazaka manotrona ka tsara anao tompo Miandro fiainako izafoiko anao anjako manoto Miazakazaka manotrona ka tsara Miazakazaka manotrona fa tsara anao Miazakazaka manotrona ka tsara anao tompo Miazakazaka manotrona ka tsara anao tompo Miandro fiainako izafoiko anao anjako manoto Miazakazaka manotrona ka tsara anao tompo Miazakazaka manotrona Miazakazaka manotrona ka tsara anao tompo Miazakazaka manotrona ka tsara anao tompo Ny androm-piainako indrafoko anao Piainako indrafoko anao anjako manoto Miazakazaka manotrona ka tsara anao tompo Natoky anao teo amin'ny fiainako Natoky anao teo amin'ny fiainako Nasehonao ahy fa tsara loatra isaky ny miaina Jesosy io ilaiko ny asaranao Natoky anao teo amin'ny fiainako Jesosy dia tsy alanao Natoky anao teo amin'ny fiainako Nasehonao Nasehonao ahy fa tsara loatra isaky ny miaina Jesosy io ilaiko ny atsaranao Jesosy io iraiko ny atsaranao Jesosy io ilaiko ny atsaranao Jesosy io ilaiko ny atsaranao misaotra anao Andriamanitra izahay ianao aloha la izy hatrizay ka ho mandrakizay miakoka eo na tianao zahay
ao anatyty fotoam-bavaka zay nitondranao anay ity ary manompanao amin'ny fonay manontolo izahay misaotra Andriamanitra mandray atanana anay ianao ary androany dia ampaheranay ianao mba anomponay ianao hatramin'ny farany misaotra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Izay mi maka toerana isika rehetra amin'izao fotoana izao tsika dia anokana fotoana anaovana vavaka mandohalika ho anareo any tokantrano any mba ataovy mety hoe mandohalika mivavaka miaraka aminay ihany koa ianareo. Inona ny antony? Aoko fantatsika rehetra tompoko fa efa manitsaka ny vaninandro farany isika ary eo anatin'izany vaninandro farany zany araka ny voalazan'ny baiboly dia misy ny andro maozy be dia be mihitsy ny zavatra misy eto ambony tany ity zay mahatonga fahoriana eo amintsika zanak'olombelona. Dia zao ny zavatra mety hitranga ho an'ny olona izay efa tonga ao amin'i Jesosy raha ohatra ka tsy tsara ny fahalorantenany ho an'Andriamanitra, tsy mifamatotra tsara izy sy ny tombo Jesosy, dia possible hiemotra ihany ianao, hiverin-dalana ihany le olona satria le fahoriana dia misy. Ny rapito zao raha mivolazan'ny baiboly no jerena mafimafy kokoa ny androany. Amin'ny taona ho avy zao raha ny voalazan'ny baiboly no jerena dia mbola mafimafy kokoa noho ny amin'ny teto ity. Dia izay le izy mba hisorohana antsika mpino kristianina tsy hemotra tsy heverin-dalana dia mila mivavaka tsara isika. Ary tsy hoe androany ihany ho anatin'izao fotoam-pivavahana izao tsika no mila mivavaka, fa any amin'ny tokantrano misy antsika ihany dia manokana fotoana isan'andro manao vavaka mandohalika eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy. Ny antony anankiray faharoa ihany koa dia ity: mila mandohalika manao vavaka isika mba hatonga antsika voatafihery isan'andro. Mila manana ny herin'ny fanahy masina mitoetra eo amin'ny fiainantsika isika, satria rehefa tsy voatafihery isika, tsy manana ny herin'ny fanahy masina isika, dia tsy afaka hijoro anohatra ny ataky rehetra ataon'ny devoly amin'ny andro farany. Tsy afaka hijoro anohatra an'izany isika, fa dia ho resy. Mila mivavaka ihany koa isika, mandohalika vavaka mihitsy, mba tena hiaso amintsika ihany koa ny fanahy masina, mba tanjaka ny finoantsika, mba tena hisy fatokiana be an'Andriamanitra ato anatsika. Satria Andriamanitra amin'izao andro farany zao zay hisin'ny fahoriana miamafy dia izao tiany ho avahana ny azy amin'ny tsy azy, ny olona manompo an'Andriamanitra amin'ireo olona tsy manompo an'Andriamanitra, tiany ho avahana ny olona marina amin'ireo olona tsy marina. Zay le voalazan'ny boky Malaky 3:9. Tiany ho avahana. Ny azo antoka zany dia izao: amin'izao vaninandro farany zao miamafy miady atrehan'ny olombelona eto ambony tany ity, fa saiky hiavaka kosa ny olon'Andriamanitra tsy hatsapany hamafy zany, fa ny tsapany dia hoe Andriamanitra momba azy, Andriamanitra mita azy, Andriamanitra mikarakara ny fiainana. Noho izany dia aporisiny isika tena hivavaka. Dia eo am-pivavahana zao raha mahatsapa-teny anao fa misy asana devoly malozokozona ny finoanao, mandrebireby anao, tsy mamela anao hanompo an'Andriamanitra hatramin'ny farany, dia roay amin'ny anaran'i Jesosy zany fanaratsy zany, tena roay
ailio asavy mandeha fa vitanao ny mandroka an'izany ary afaka ny mandeha izy rehefa tena amin'ny fonao mantolo no anaovanao le vavaka sy faliana an'le fanaratsy andao azy isika anao hira anankiray ataontsika le hira hoe anao atompo andininy anankiroa ihany no hirantsika manao vitsy zay a dia andoalika anao vavaka avokoa rehetra hatramin'ny anareo any atokantrano any dia anao vavaka mandoalika isika tompoko raha mety akipy masinao ao anatin'ilay hira hirantsika manao tompo rekony feonao zany toriny fitiavana ataovy amin'ny fonao rehetra zany hira hiarantsika manao zany nisany urairai manatrika ny seza fiandrianana raha mandoalika ivavaka utompo iresaka minasakaizako atsaka ny tananao aza manolotenao a Jesosy manakaiky anao sy ny azo fijalianao manakaiky izany lany voana mivotraka isaorako andao andoaliky vavaka antsika rehetra ho anareo any atokantrano any mety eza iraisaina aminay andoaliky vavaka amafiso ny faloranao ny fiainanao rehetrarehetra mba ho an'Andriamanitra amafiso mba andraisanao hery dia ny hery fanay masina afanao manana finoana hiatrika ny ady rehetra manana finoana ivoaka mpandresy samy mandoalika izy
ataovy zava-dehibe amintsika tompoko zao fiarana manao vavaka mandoalika izao a fanao ato anatin'ny baiboly ny mandoalika mivavaka tahaka zao iarahantsika manao zao Andriamanitro mivavaka aminao ho an'ny fiangonana rehetra amanganay isan'andro ane ianao mba hatokanay hifamatotra aminao Andriamanitra mba hatokanay ho voatafiery mba hatokanay andresy malona zao fahoriana misy amin'ny andro farany izao mba hatokanay ihany koa tsy emitra tsy verin-dalana mihitsy fa anompanao hatramin'ny farany Andriamanitro tsara ianao mpanao tsara ianao mahay zavatra rehetra ianao matoka anao zahay tompo fa aneo an'izany fahasoavana lehibe zany eo amin'ny fiainana ianao misaotra Andriamanitra anao ao tompo reko ny feonao zay mitoriny fitiavanao nefa milatsaka ny finoanao anatonako anao tompo manakaiky anao sy ny azo fijaliana manakaiky zany lany voana mivoatraka isarako afaliana manao ahoana izany rairay manakika seza fiandriana ramandoalika hivavaka o tompo iresaka mina sakaizako tompo manakaiky anao sy ny azo fijalianao manakaiky zany lany voana mivoatraka isarako samiary makantoera antsika rehetra mbola mampahery sy mampirisika hatrany aho a ataovy zava-dehibe aminao ny manokana fotoana mandoalika mivavaka tahaka ny nataontsika teo mila olona tena vonina ny an'olo tena ho azy io Andriamanitra io ahafahany mitrantsehatra miasa eo amin'ny fiainatsika amen na toka amin'ny fotoana andrenesana teny Andriamanitra ary isika omentsika toerany reto mpitarika vidiarany reto a sokafy ny baiboly Isaia toko faharaika amby efapolo Isaia toko faharaika amby efapolo dia vakitsika manomboka amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahatelo amby folo toy zao no voasoratra ao samy manaraka tsara ianareo ianao zay efa notantanako avy tany amin'ny farantany ary natsoko avy tany tsisiny ka nilazako hoe mpanomboko ianao efa nividiko ka tsy mba nariko ianao isa moa ianao io isika io isika zay sotomin'Andriamanitra avy any amin'ny sisiny ihany dia nampidirin'Andriamanitra ao anatin'ny valan'i Jesosy
ka rehefa toka ao anaty valan' Jesosy isika dia zao ny vaovao mafaly mpanomboka ianao hoy Andriamanitra, efa nividiko ianao hoy Andriamanitra. Toizana 110 indray, aza matahotra ianao fa momba anao ao, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao, mampahery anao ao sady mamonjy anao, ny mitantana anao amin'ny tanakavanana famarinako ao. 120 indro homenatra sy angaiay zay rehetra tezitra aminao, ho tsintsinina izy, eny ho levina zay miady aminao. Raha misy zany zao aminareo tonga eto, misy olona tezitra be aminao any, dia ho voasoratra iny tanteraka, homenatra sy angaiay izy. Halleloia. Ho tsintsinina izy, Andriamanitra mihitsy no miady ho anao. 120 ho tadiavinao zay mifanditra aminao fa tsy hitanao, ary ho tahaka tsintsinina sy ny zavapoana zay miady aminao, fa izao Jehovah Andriamanitra ao no mitantana tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izao no amonjy anao. Sokafy indray ao amin'ny boky ny Matio toko 7:20, Matio toko 7:20, dia vakitsika 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany. Koa mandeha ihana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nadidiko anareo, ary indro zao momba anareo mandrakariva ambara-patokany fataperana zao tontolo zao. Avy amin'ny alalan'izay teny soratra masina no vakina teo zay ry fiangonana no akatsika fampianarana sy fampahiresana amin'ity androany ity. Ao anatin'izao fanamarako ny teny izao dia milaza vaovao mafaly aminareo aho, fa raha marary ianao ho sitrana. Ny teny Andriamanitra zay toriana sy ambara dia misy herin'Andriamanitra manasitrana. Amen. Ho anareo izay manana olana hatramin'ny ianareo any tokantrano any manana finoana fa ao anatin'izao fotoana anambarako ny tenin'Andriamanitra izao dia ivan'ny olana, ivan'ny olana, ivan'ny olana. Inona ihany koa no tianao ho lazain'Andriamanitra aminao androany? Ho tahina ianao, ho tahina tokoa ianao, ho tahina ianao raha mivoaka, ho tahina ianao raha miditra, ho tahina ianao any an-tanàna, ho tahina ianao any an-tsaha, ary na aiza ny misy atsika ho tanteraka ny Deuteronomie 20, ho tahina mandrakariva ianao. Iroso amin'ilay tena fampahiresana sy ilay efatra spesiala ho antsika tamin'izay ny tenako. Ry fiangonana rehetra toka manarika an'ity fotoam-pivavahana ity, aoko fantatsika rehetra, averiko indray hoe aoko fantatsika rehetra fa no Jesosy Kristy lay maty nitondra ny fahotantsika teo ambony azy fijaliana, lay nandatsaka ny rano ho famelana ny helokontsika zanak'olombelona, no Jesosy Kristy zay nalevina ary natsakana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, no Jesosy Kristy zay nampiakarina ho any an-danitra ary mipetraka ao tanakavanan'Andriamanitra manao fifonana ho antsika, no Jesosy Kristy zay ny tena bazy, no Jesosy Kristy tsy irery zany mihitsy isika mandritry ny androm-piainantsika eto ambony ty tany ity. Amen. Tsy irery zany mihitsy ianao, ary tsy natao ho resy ihany koa na inona zava-misy
amin'izao vaninandro ianantsika izao. Jesosy mibaziny ahoana ho Paoly apôstôly Korintiana voalohany 10:12 andininy fa 7:20 mazava be ny teniny zao ny témoignaziny fa isaorana ny Andriamanitra taka manokana ho Paoly tena misaotra n'Andriamanitra le naharylanitra sy ny tany ao. Isaorana ny Andriamanitra zay manome fandresena antsika, tena manome fandresena antsika no izy no Jesosy Kristy. Halleluja. Raha tena ao anatinao Jesosy, raha tena mona ao anatinao Jesosy, dia ara-baky teny mihitsy le nambarako teo hoe tsy horery mandrakizay ianao, ary tsy natao horesinao vinanao vina ianao, na manaona sy manahoana ny herin'ny ady dia zao ny azo antoka tsy maintsy mivoaka mpandresy isika, tsy maintsy mivoaka mpandresy isika. Amen. Araky ny voalaza amin'ny Baiboly matsy ilay novakitsika teo, mitantana antsika amin'ny tanakavana amin'ny fahamarinany ny tompoandriamanitra tsy to. Zay ny voalaza amin'ny Baiboly, mitantana antsika amin'ny tanakavana amin'ny fahamarinany izy. Araky ny voalaza amin'ny Baiboly ihany koa ilay novakina teo, momba antsika foana ny tompoandriamanitsika, zany hoe tsy horery zany mihitsy isika eto ambody tany ity. Tsy horery zany ianao, tsy horery zany ianao. Tsy hafa ry fiangonana tonga eto fa tahaka ny nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely rehefa niala tany Egypta mba hitodidohany amin'ilay tany tondradroa sy tantely, dia tahaka zany mihitsy nitondran'Andriamanitra antsika. Raha ny voalaza amin'ny Baiboly mikasika any amin'ny zanak'Israely dia mazava be. Vao niala tany Egypta an'ireo zanak'Israely dia nasehon'Andriamanitra hoe izao Jehovah Andriamanitra reo zay nanafaka anareo tato Egypta no mitantana anareo amin'ny tanakavana famarinako, mitantana anareo na amin'ny andro na amin'ny alina mandra-patoka anareo any amin'ilay tany zay efa nianianako fa omeko anareo olovanareo. Ary tena arabaky teny, tena nitondra azy ireo tokoa Andriamanitra na tamin'ny andro na tamin'ny alina, zany hoe tsy namela azy ireo horery mihitsy. Ka na dia mafiarana zavatra nitranga tena mpandehanana dia tsy nilaza akory zany fa navelan'Andriamanitra horery ny zanak'Israely. Profo zany hoy ny filaza amin'ny Baiboly amin'ny atoandro dia nitondra ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny andro rahona Andriamanitra. Zany hoe nisy rahona teo ambonin'ny zanak'Israely dia niankina amin'iny rahona iny ny fanapa-kevitry ny zanak'Israely rehetra. Raha mihetsika le rahona ary mandeha dia mihetsika ihany koa zanak'Israely ary mandeha manohy ny dieny makany amin'ilay tany tondradroa sy tantely. Raha ohatra indray mijanona le rahona dia mijanona eo amin'ny tompony ny zanak'Israely. Zany hoe tsy mandeha irery zany zanak'Israely fa dia miaraka amin'ny foan'Andriamanitra. Amen. Amin'ny alina indray dia nitondra azy ireo tamin'ny alalan'ny andriafo Andriamanitra. Misy afo sa tena miabakabaka, dia rehefa mihetsika ny afo iny dia mihetsika ihany koa zanak'Israely. Mijanona ny afo iny dia mijanona eo amin'ny tompony ny zanak'Israely amin'ny iny alina iny. Ry havanao, dia tahaka izany mihitsy no hitondran'Andriamanitra antsika no Jesosy Kristy. Ianao tonga eto zany dia zay mihitsy hoe aorenao amin'ny Jesosy ho finoanao sy fanantenanao, ary ome toerana mandrakariva ao anatinao Jesosy. Manamafy an'izany teny zany ilay teny novakitsika Matthieu 20:20 teny 20. Ahoana ho Jesosy? Andao vakina sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo. Dia ty le tena izy, arindro izao Jesosy momba anareo mandrakariva ambara-patoka fatampera zao tontolo zao.
mino zany teny zany ve ianao zao Jesosy dia momba anareo mandrakariva na amin'ny andro na amin'ny alina ny tiako mafisina zany dia zao hoe tsy irery zany isika amin'izao andro faran'izao na inona zava-misy ahatretsika dia tsy milaza fa navelan'Andriamanitra ho rery isika fa ny azo antoka mitantana antsika amin'ny tanakavana ny fahamarinana izy ny azo antoka momba antsika izy noho izany hoy aza ampitovina amin'ny olona zao tontolo zao mihitsy ny momba anao manokana amin'ny mahaolon'Andriamanitra atsika amin'ny mahaolon'i Jesosy atsika aza ampitovina amin'ny olona zao tontolo zao ny olona zao tontolo zao ange tsy misy mpiay miady rery fa ianao kosa isika kosa no Jesosy Kristy zay hoy ao lay baziny no Jesosy Kristy dia manana an'Andriamanitra ray zay miay atsika isan'andro isika tsaroko ity fampahiresana zay nomeny Jesosy ny apôstôly na nomeny Jesosy ny mpianany ndray andro dia natsikaritra Jesosy fa hita hoe be fanahina be le mpianatra ohatra be tebiteby be zany zareo ohatra miasa saina zany zareo satria nahoana satria nafony izy ireo ny asa fivelomana repetera ohatra mpanarato dia najanony ny asa fanaratona ry Mateo ohatra mpamoretra dia najanony ny mampamoretra azy fa nanaraka an Jesosy nataiza ry zareo dia nisy fotoana tonga saina indray reo mpianatra hoe no aralahy dia ahoana moa zany no mety ho fiavarantsika ity raha ohatra ka anaraka an'ity lehilahy zay ataontsika hoe mpampianatra ity sika dia nahoana zany inona no antsika inona no sotrotsika inona no tafitsika hitan Jesosy tsara zay tebiteby fanahina aya asa saina izay dia nangony Jesosy le mpianatra dia nampahireziny dia hoy Jesosy nahoana ianareo no manahy ny amin'izay hosotronareo ny amin'izay hoaninareo ny amin'izay hotafinareo nahoana no manahy ny amin'ny hainareo ianareo dia hoy Jesosy avy eo jereo voromanidina tsy mba mamafy na mijinja na mitona ho any antsopotra ireny kanefa sady nitolono ny lanitra ny rainareo zay any an-danitra ny rainareo sady raiko izy no mamelona azy ny rainareo sady raiko izy no mamelona azy ny tena tiany Jesosy tsy lina tamin'ireo mpianatra tsy hoe tsy mila miasa ianareo tsy hoe tsy mila mitady vola tsy any mihitsy satria ny olombelona rehetra velona eto ambony tany ity dia natao hiasa natao hitady vola natao hamelona ny tenany tsy efa enonareo ve le teny natao amin'ny Paoly apôstôly hoy izy zay tsy miasa aoka izy tsy hinana dikany mila miasa ny olona mila mitady vola ny olona fa tsy dia any loatra no tiany Jesosy ambara fa tiany ambara dia hoe ianareo tsy mitovy amin'ny olona zao tontolo zao tsy mitovy amin'ireo olona any ivelany vala fianareo dia manana ny rainareo zay ny an-danitra miay anareo ka dia tsy mety aminareo ny mitebiteby ny miasa saina ny gorotatsaina ny manahy tsy mety aminareo zany fa aoka ianareo hibanjina an'Andriamanitra mandrakariva fa fantany zay tokony atao ho anareo amen ry havana marina be mihitsy any teny Jesosy zany ary raha mino an'izany ianareo dia ho hitanareo ny herin'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanareo manamarina zany teny ambarako izany halleloia satria momba antsika moa ny tompontsika ary miaraka amintsika foana izy dia zao no tiako mafisina tsy natao resy zany mihitsy
isika na dia farany zay mafiasa zavatra trehana amin'izao vaninandro misy atsika izao. Amen. Karaha resaka ady manana finoana fa tsy maintsy mandresy ianao. Resaka sakafo manana finoana fa manana hevitra heverana anao ny tompandriamanitra. Resaka fitafiana manana finoana fa fatany zay tokony atao anao satria azy ianao, satria an Jesosy ianao. Amen. Mila manana finoana ianao. Eo ndray zany zao no mety tsy itovizantsika. Misy ny mpino kristianina sasany tena manana finoana izy, fa misy kosa mpino kristianina sasany tena fiain'ny fisalasalana sy tahotra be ny fiainana. Dia eo zany mety tsy itovizantsika, na dia samy mpino, na dia samy olon'Andriamanitra, na dia samy olon Jesosy ary resika. Ka androany ny afatr'Andriamanitra manokana ho antsika dia zao manana finoana ianao. Manana finoana fa tsy irery zany ianao hoe. Amen. Manana finoana fa mombanao Andriamanitra. Manana finoana fa fantatr'Andriamanitra ny tokony atao anao amin'izao andro faran'izao. Inona tokony atao anao? Na dia mafy ary ny adatrehana, tsy maintsy atao mandresy ianao. Tsy maintsy atao mandresy ianao. Dia zao ary akoatran'izay teniko izay no anambarako an'ity teny ity. Amin'ny pasahina, amin'ny finoana no anambarako. Na iza amintsika rehetra toka eto ka efa manana antoka fa manana Jesosy ao anaty, ary na manahoana sy manahoana fahoriana misy amin'izao andro faran'izao sy ny fahoriana mety hitranga-rapitso hoe mafimafy ny afaka pitso, ambarako amin'ny pasahina zay rehetra manana Jesosy toka eto hatramin'ny anareo ilay tokantrano any, ho avoaka n'Andriamanitra mpandresy anareo. Ho avoaka n'Andriamanitra mpandresy anareo. Ary mpandresy hatramin'ny farany. Ndao hiteka mafy be an'Andriamanitra isika. Anome ohatra aho mba ilazako aminareo hoe raha manana finoana isika dia ho mpandresy tokoa. Tena ho mpandresy tokoa. Ohatra voalohany ny tantaran'i Davida sy Goliata ao amin'ny Samuela voalohany toko 17 andiny 5:7 ka hatramin'ny andiny 1:10 vakina rehefa aveo le teny fa dia sokafy le izy dia aza hetsika eo. Nitsakana ny Filistina zay notarian'ny Goliata be mba hiady amin'ny zanak'Israely zay notarian'ny Saoly mpanjaka. Tany am-boalohany aloha dia vava no napidina, kanefa na dia zany azy dia hita avy hatrany fa torakovitra ny zanak'Israely miaraka amin'ny Saoly mpanjaka. Raiky tahotra ny zanak'Israely miaraka amin'ny Saoly mpanjaka. Filaza amin'ny Baiboly aza dia hoe nivadim-po mihitsy ny zanak'Israely miaraka tamin'ny Saoly mpanjaka. Mampalahelo be nge ny fiaina tahaka izany. Hoe amin'izao vaninandro faran'izao misy ny andro mahory ary miamafy lay fahoriana misy eto ambody tany ety, dia ny mampalahelo dia hoe misy amin'ny kristianina no azo lazaina hoe tahaka ny olona tsy manana an'Andriamanitra akory eo amin'ny fiainana. Mampalahelo be mieritreritra an'izany hoe raiky tahotra ianao, tebiteby ianao, mivadim-po ianao, ary mavita miteniteny foana tahaka ny olona zao tontolo zao mihitsy azy ianao. Mampalahelo be zany ry havana. Ka ho antsika toka eto sy anareo ilay tokantrano any ampahirezina aza mba isan'ny olona tahaka izany ianao. Fa mahafisiko foana satria momba antsika Andriamanitra, miaraka amintsika Andriamanitra, tsy mamela antsika ho rery izy, ary ny voasoratra dia natao mpandresy isika. Amen. Dia ndray andro azy ny ranondray mandreniny mba andeha anaty sakafo ho an'ny zokony lahy Davida, satria ny zokony Davida lahy dia isan'ny miaramila ny Saoly. Dia nampitondrana mofo
sy fromazy davida mba ho sakafo ny zokony lahy ho vatsy ny zokony lahy dia tao anatin'izany ihany koa nampitondra sakafo mofo sy fromazy spesial ho an'ny saolim-panjaka indray a davida dia tena mampahery be mieritreritra an'izany a hoe efa hatramin'ny taloha dia fiainan'ny olona manompon'Andriamanitra ny mamatsy mpanompon'Andriamanitra. Saolim-panjaka ve tompoko dia tsy manan-tsakafo? Saolim-panjaka ve tompoko tsy manana mofo hohanina? Manana izy. Fa dia izay ny fiainana mety amin'ny olon'Andriamanitra mamatsy mpanompon'Andriamanitra, mahafoy ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny fanaovana zany dia lalana anankiray ahafahan'Andriamanitra mitahy an'ilay mpanome, ahafahan'Andriamanitra manambona an'ilay mpanome. Ka ho antsika fiangonana eto marina fa tsy dia misy loatra ny fanentanana hoe ho ana mpanompon'Andriamanitra ho famatsiana mpanompon'Andriamanitra, fa dia tantarako aminareo fa anisan'ny lalam-pitahiana ho iaho ny fanomezana ho mpanompon'Andriamanitra, ny famatsiana mpanompon'Andriamanitra, ka dia ataovy amin'ny fonao zany raha ohatra ka anao ianao. Amen. Amen. Matsiaro ny tantara anankiray ao tamin'ny andron'ny Eli ao amin'ny mpanjaka voalohany ao toko fafito ambin'ny folo andininy fafolo manomboka hatreo ka hatramin'ny andininy fa efapolo any ho any le teny. Dia tao Zarefata dia nisy vehivavy anankiray, vehivavy mpitondra teny, vehivavy mananjanaka. Tena teo mba vahoanany fahafatesany zareo satria nisy misary tao amin'izany tanany izany. Dia ino ho ianao no nataon'Andriamanitra mba ho famonjenany vehivavy io, ho fitahinany vehivavy io? Ny rahan'Andriamanitra Eli mpaminany hoe makanesana ho any Zarefata, fa ao Zarefata ao misy vehivavy efa notendreko amelona anao, vehivavy tsy mpanan-karena, vehivavy tsy mpanam-bola be fa vehivavy mpitondra teny, efa notendreko amelona anao, makanesana ho any. Ndraindray tokoa nge ry havana malala manoloana ny teny ataon'Andriamanitra dia mandeha ny saina, dia mila ho sadaikatra mihitsy ianao hoe ahoana ary zany, mila sadaikatra mihitsy ianao ankatosa-piatra satria ianao manana saina, manana ny fahalalànao hoe zao lehilahy matanjaka be ity ve dia vehivavy mpitondra tena, vehivavy malahelo, vehivavy mahantra no amelona. Fa isaorana ny Andriamanitra fa Eli mpanompon'Andriamanitra tozoro vonina ka toan'Andriamanitra foana, na tsy efa naraka tamin'ny saina maneriteriny ary a ny teny nataon'Andriamanitra taminy, dia lasa nakany Zarefata izy. Dia rehefa nahita an'ilay madama izy dia hoy izy tamin'ilay madama, raha vehivavy ome mofo ao aniko, anatin'ny mosary io ome rano aloha hosotroky hoe, zay nanga tamin'ny voalohany. Dia lasa ilay madama nandeha karakara rano, azafady madama mba miverina kely ianao, ome mofo ao aniko. Dia teo ilay madama no nanao salut double, azafady tompoko lahy, ny mpanomponao tsy manana na inona intsony afa-tsy kopa kely eran'ny tanana ila ary menaka kely ao anaty tavoahangy. Andeha iomana hikarakaran'izany zao zahay mianaka reto, rehefa vita zany dia ho faty izahay, tsisy hevitra intsony, lany ny vatsy. Dia hoy Eli tamin'ny vehivavy io, tompoko vavy mandeha hiana ianao, manao araka izany teninao zany, manamboara mofo amin'ny alàna koba kely sy menaka kely eo an-tananao, dia omeo aho aloha, omeo aho aloha. Tena enjana ke zany, enjana ke zany hoe ianao mpanompon'Andriamanitra matanjaka be aloha ny mihinana voalohany, zay vao mahazo mihinana ianao raha matoa izay mahantra, enjana zany. Fa zao ny toa le teny, fa zao ny lazain'i Jehova, zao ny lazain'Andriamanitra, raha manao araka izany ianao mamatsy ahy
manome ho a tsy ho laniny kobanao ao anaty barika, tsy ho ritra ny diloilinao ao anaty tavoangy mandrapatavitra misary. Dia hoy ny baiboly, rehefa nanao arak'izany tamin'ny finoana raha vehivavy dia nanaka-nikoanina elaela izy mianaka mandrapatavitra misary. Entre parenthèse ihany izay nambarako izay hoe azo atao zavatra maivana na azo atao zavatra mety hoe mampimonimonina ny famatsiana mpanompon'Andriamanitra fa tena fitahiana ho anao izany ry havana, tena fitahiana ho antsika fiangonana izany. Amen. Ajanoko ohatrany amin'ny fa iverentsika ny tantarany Davida. Ka rehefa tonga tany amin'ilay toerana sahanady Davida dia nentany Goliata mandrandrahona. Dia avy eo nahitany zanak'Israely sy solompanjaka ny varaotsana raiky tahotra ny vatom-po. Dia ho Davida, zay le hoe tao amin'ny Davida ny finoana, ary mila zay finoana zay mihitsy isika. Hoy fampianaram-poly, finoana no andehanantsika fa tsy fahitana, finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Dia ho Davida, zinona moa io Filistina tsy mifora io no dia iaika ny miaramilan'Andriamanitra velona. Avy alao hiady aminy, avy alao hiady aminy, tsisy tokony atahorokana io satria zao hiady aminy miaraka amin'ilay Andriamanitra miaraka amiko, miaraka amin'ilay Andriamanitra momba. Dia nentina tany amin'ny Saoly Davida. Dia ho Saoly, anaka, tsy toanao niady amin'ilay io, tsy vitanao niady amin'ilay io, izy efa zatra miady, ianao mbola zaza vao. Dia ho Davida, Andriamanitra mpanjaka, joro vavolombelona aminao a, eno tsara ny témoignaziko, zaho ny asako mpiandry ny ondry amanosy ny raiko, ary raha mbola niandry ny ondry amanosy ny raiko tany an-tsaha dia nisy tamin'ireo liona nahazo tamin'ireo zanak'ondry. Dia zao ry mpanjaka ny zava-nisy, ny hoe njeko ilay liona nitondra ny zanak'ondry, ary dia niesoroko tao ambavany liona ny zanak'ondry, ary ilay liona andeha andramatra dia nisamboriko dia nisamatsamako ary matiko. Tsy izay ihany fa ndre mandeha ihany koa nisy andreny orsa be reny, orsa zay amanjato kilao lanjana, nahazo tamin'ireo zanak'ondry ihany koa dia nentina nandositra ny zanak'ondry dia nioenjeko dia nisoroko teny ambava ny zanak'ondry. Dia rehefa andramatra iny lay orsa be dia nisamboriko, nisamatsamako ary matiko. Andriamanitra mpanjaka, tahaka izany no ataoko amin'io lehilahy Filistina tsy mifora io. Avy alao hiady aminy, tsotro zany no angatako aminao, avy alao hiady aminy. Resy lahatra ny mpanjaka, ary dia tsofiny Davida rano, tsofiny Saoly mpanjaka rano izy mba andeha hiady amin'ny Goliata. Riavana raha lasina bavy, finoana no nanapahany Davida hevitra fa andeha hiady amin'ny Goliata satria fatana fa tsy irery zany mihitsy izy, satria fatana fa momba azy ny Andriamanitra zay tompony sy vavahana. Tsika rehetrarehetra io ihany koa dia tao amin'ny androany mba hanana finoana, fa isika tsy irery zany mihitsy. Isika dia manana an'Andriamanitra miaraka amintsika sy momba antsika, ary ny fisiniady dia tsy milaza akory fa navelan'Andriamanitra ho rery ianao. Tsia, tsy miova Andriamanitra any amin'ny tena loka vavana. Indro aho momba anareo mandrakariva ambara-patoka fataperana izao tontolo izao, tsy miova zany teny zany mandra-patoka ny fataperana izao tontolo izao ho Jesosy. Dia tezitra be Goliata raha nahitany Davida, fanaovana tsinitsinina zao. Sady amin'izay Davida miaraka amin'ny tena, le tena entina miandrondry, alika nga natolona amin'ny tena, sady nandroso Goliata
dia mba nanosany ko Davida io ny fianana riavana tsy mihemotra tsy hoe mihamafy ny olona dia zay anao vao mitakemitra kely indray tsia fa na dia mihamafy ary ny olona mihamafy ny fahoriana eto ambody tany ity dia mila mandroso foana ianao mila mandroso foana ianao zany angeny ny tena fianana mahafinaritra an'Andriamanitra raha tsy zany ve Andriamanitra ny teny tamin'ny zanak'Israely hita an'Andriamanitra fa ranomasimena ny eo alohany fa zao foana mbola teny nataon'Andriamanitra Mosesy lazao amin'ny vahoaka rehetra mba handroso izy dia raha fa nandroso Davida dia nalainy le vatana tsy mitady nalainy dia natsipiny le mandeha dia iny vato iny no tahin'Andriamanitra no mba nyherin'Andriamanitra vato kely le izy fa no tahina no mba nyherin'Andriamanitra ary navita mission entina mahafaty an Goliata entina mandresy Filistina rehetrarehetra dia rehefa nandeha le vato dia nygideny ny fanan'Andriamanitra no gideny ny herin'Andriamanitra avy hatrany dia nidona to amin'ny tapitandriny Goliata dia lafy tamin'ny tany Goliata ary maty Goliata andeo vakina amin'izay le teny 15 fa ho kosa Davida tamin'ilay Filistina ianao manatonay amin'ny sabatra sy ny lefina ary lefim-poy fa izao kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehova tompony maro Andriamanitra miaramila ny Israely zay efa noekenao anio zay le finoana nanana Davida tsy rampitso na afaka pitso fa anio tiako tsika rehetra mba hiteny hoe anio dia voaka-pandresy ary misaotra ny tompo fa voatra vitsivitsy any manahady satria feon'ny olona vitsikely ny teny hoe anio voaka-pandresy dia misaotra an'Andriamanitra raha ohatra ka dia efa tsy ao anatin'ny ady intsony ianao fa andaotsika zay mbola ao anatin'ny ady hiteny faran'izay mafy anio dia voaka-pandresy toizina ary rehefa makina teny anio no aloran'i Jehova anao amin'ny tanako re Goliata ary amelanao aho ka napaka ny lohanao finoana daholo zany dia omeko vory manidina sy mibibity ny faty miaramila ny Filistina anio mba ho fatitry ny tany rehetra fantatry ty zao tontolo zao ty fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely ary ho fantatry zao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra tsy lefina tsy nyherin'ny olombelona na fahaizan'ny olombelona no amin'izay Jehova fa ny Jehova niady ary hanolotra anareo hoe ho an-tananay izy ary no niainga le Filistina ka nanatony an-tsainan'i Davida dia nandroso faingany Davida ka niazakazaka hoe ho amin'ny lahara miaramila hitsenan'ilay Filistina ary natsofoko Davida taoko tapo ny tanany ka nakavato tao izy ka dia nalefany tamin'ny atsamitady ka navo le Filistina tamin'ny andriny ary letika tamin'ny andriny ny vato dia potraka ny ankohoka tamin'ny tany izy amen na inona mafy niady natrenin'ny olon'Andriamanitra anisan'izany natren'i Davida dia nasean'Andriamanitra hoe tsy irery zany ianao Davida mombanao aho ary ianao tsy maintsy avoaka ho mpandresy mandraka hariva dia io voasoratra io nandresy Davida amin'ny anaran'i Jesosy ho takizany daholontsika rehetra toka eto efa manitsaka vaninandro farany isika ho eo amin'izao vaninandro farany zao no isin'ny fahoriana ary raha ny teny Jesosy no jerena arakaraky ny nandehana ny andro sy ny volana ary ny taona dia mihamafy fahoriana io mihamafy fahoriana io fa ao anatin'izany zay rehetra manana an Jesosy ka mitoetra amin'ny finoana ho avoaka n'Andriamanitra mpandresany olo zany ho avoaka n'Andriamanitra mpandresany olo zany ho tanteraka amin'izay manamainina mafy be Alléluia amen ohatra anankiray manaraka ihany koa ity dia mikasika ny amin'ireo mpianatra sy ny tafiotra zay natrehan'izy ireo tena ambony ranomasina
tamin'tyndray mandeha ity a dia niaraka tamin'reto mpianatra niaraka tamin'reto apôstôly Jesosy tena niaraka arabaky teny tena hoe niaraka hoe tafinosy raha zao Jesosy no hitany ka zao ny teny nataony Jesosy hiala eto isika ry mpianatra fa andeha hoe répéterie tsika tsy andeha tongotra manodidina fa tsika andeha lakana dia raikitra ary ny difa andery zareo dia ity ny teny tiako voarainareo foana rehefa miteny Andriamanitra rehefa miteny ny tompo dia dinio tsara zay lazaina fa iny teny iny dia tsy maintsy tanteraka ho Jesosy tamin'ireo mpianatra andeha isika hoe nepita dika zany a rehefa Jesosy no teny dia tsy maintsy tonga enepita ry zareo mety misy obstacle eny am-pandehanana mety misy zavatra fahafa mitranga tsapozina eny am-pandehanana fa amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika dia nataontsika masaka ao an-tsaina foana dia hoe tsy ahoaka izay obstacle na zay zavatra hafahafa fiseho fa ny fantatro Jesosy no teny hoe nepita isika dikany tsy maintsy ho tafity isika amen dia amin'izao vaninandro faran'izao na inona fisehoan'ilay fahoriana sy ny amafina hoe masonao mihitsy mahita na ihany koa hoe efa enonao miatraika aminao le izy dia izao asa manaiky vozongozony ianao fa miorena amin'ny tenin'Andriamanitra voasoratra ato anaty baiboly ity inona ohatra ny voalaza ato ny voalaza ato efa nanao fianianan'Andriamanitra fa hotahina i Abrahama sy ny taranany rehetra mifandimby ary isika izao zay nino a Jesosy zay manana Jesosy dia ambara amin'ny baiboly ny boky Galatianina fa taranaki Abrahama isika ka inona indray tompoko no mety hoe ampirorosainanao sy ampisalasalanao efa lobava Andriamanitra fa hotahina i Abrahama sy ny taranany hotahina amin'ny lafin-javatra rehetra dia minoa zay teny zay ianao minoa zay teny zay ianao minoa zay voasoratra zay ianao fa isika dia hotahina tokoa ka na dia misy zavatra fahafa ary hita masosika miseho fiainatsika dia aza atao manozokozona anao mihitsy zany fa zao foana natao mazaka an-tsaina hoe taranaki Abrahama aho natao hotahina amen dia ankoatran'izay boka Galatiana ihany koa mbola manamafy an'izany toko fahatelo izy eny dia 7 sa toko fahaefatra dia 7 ahoana ho le teny tsy fantatrao fa rahalahy fa zalika te fikasana tahaka ny Isaka ianareo mba fantatrao moa ny amin'ny Isaka izy dia zalika te fikasana taranaki Abrahama aloha zay ny voalohany faharoa zalika te fikasana manandanja daholo zany rehetrarehetra zany dia mahazalika te fikasana azy dia nasehon'Andriamanitra mihitsy hoe Andriamanitra miay azy foana na miandro na mialina ndre mandeha ny vahiny tany amin'ny tany firenekafa Isaka dia nazavanisy tany ny olona tompo-tanàna tompo-tany tsisy namokatra tsisy naomby na hery vaika be ny fahasarotam-piainana tao amin'ilay tanàna ny vanianany Isaka fa Isaka kosa rehefa nanao bizina tao rehefa namely tena tao dia hoy ny baiboly hoe notahina be nambinina be ka dia namoa avy zato eny izy tamin'ny zavatra rehetra nataony anika na dia Abimeleka mpanjaka an'ilay firenena aza dia vakivava ary navita ny teny hoe hitanay marimarina izao ry tompoko lahy fa olona tena tahin'Andriamanitra ianao olona tena ambinin'Andriamanitra ao ianao andeotsika hiavana andeotsika hiavana andeotsika hiavana ry havana zany mikasika any amin'ny Isaka satria taranaki Abrahama izy faharoa zalika te fikasana izy itsika rehetrarehetra io ihany koa dia
taranaka Abraham. Faharoa zanika te fikasana. Loha zany mba raha tianao nahita an'Andriamanitra hiasa amin'ny fomba magaga tsy takatra saina manieritreritra amin'izao vaninandro farany isy ny fahoriana izao dia manana voloana ianao fa zany tokoa ianao taranaka Abrahama zanika te fikasana tahaka ny Isaka. Amen. Iverirenatsika mikasika an'ireo mpianatra, mikasika an'ireo apôstôly na mpalahelo be ry zareo reo satria ny amin'io Jesosy ny tompony io dia tsy tena fatany loatra momba azy, tsy tena nanam-pinoana loatra ry zareo fa Jesosy dia mahavoavonjy manoloana ny olana na manoloana ny fahasarotana mitsanga. Tsy tena nino azany ry zareo. Ary zany indrindra no antony natoka Jesosy rehefa natory dia navelany zareo natory tao. Fa ry zareo ekipa niaraka nikorana, niaraka nifaly tao anaty lakana. Kanjo tsy napoziny re tompoko, tonga tapoka ny tafiotra mahery mifofofofo ary nampanoja mafy be an'ilay ranomasina ka dia natopatopany onjany ranomasina ny lakana nandehanan'izy ireo ary efa tafiotra tao anaty lakana mihitsy ary le rano. Ary araka ny fitantaran'ny Baiboly dia tsy nanantena ho velona intsony reto mpianatra. Jesosy amin'io mbola matory ao anaty lakana ihany ary nieritreritra zalahy dia hoe aza fo azy na io nge lehilahy tsy mahay milomano hoe tsy mahay rano nge io hoe mitovy aminareo ihany sy ry Matio. Ianao ve ry Matio mahay milomano sa tsy mahay milomano? Ka Matio mpamoretra mpiasa birao. Azafady ry namana tsy mahay milomano moa. Ianao nge sa tokony natory niaraka tamin'ny mpampianatra e. Ngalioka dokotera, ianao moa mahay milomano sa tsy mahay milomano? Azafady fa tsy mahay milomano a. Ianao nge zany tokony natory niaraka tamin'ny mpampianatra e. Fa ry John ry Petera ry Jakoba reo mpanarato ny asany mahay milomano efa zatra n'le ranomasina dia fatany tokony atao rehefa nahery be takizay ny rivotra hoe nanonja mafy be ny ranomasina. Fa ela ny ela na dia zany azy tsy nanantena ho velona intsony zareo. Ny tompontsika moa navela natory tao satria io mila famonjena io tena contraire be mihitsy a. Tsy hainjareo hoe Jesosy no mpamonjy azy manoloana ny olana fa nieritreritra zareo hoe zareo apôstôly no mpamonjy an' Jesosy raha tena fefika ty lakana ity. Tsika samy mitazona, ianao ry Petera mitazona any amin'ny lohany a, za ty amin'ny tokony a, ianao milamosiny a, misauve ny mpampianatra. Ohatrany mihitsy nieritreritra zareo e. Na dia zany azy ela ny ela tsapany reto apôstôly reto hoe na dia zany ary mila kodemain, mila fanampihana isika. Voaza mpampianatra, sitrana iay mba mitazona ty voaly ity. Voaza mpampianatra, mpampianatra tsy mampany anao vaza fatesana izao, mifoazy ianao, maty isika, maty isika. Niarina Jesosy, tena mahafinaritra miaraka amin'i Jesosy. Andriamanitra tsy mba mitebiteby, Andriamanitra tsy be fanahina, Andriamanitra tsy be tahotra. Nitsangana Jesosy. Gazy nanometsina an'ireo mpianatra, nitsangana Jesosy. Dia zao ny teniny, ririvotra sy ranomasina mitsara niaraka tamin'ny vavany teny tsatra ny tafiotra toy ny tsara ny ranomasina. Gaga reo mpianatra, ry zalahy, lay noeritreretsika ho vonjena manoloana ny olana ity. Izy ndray ty namonjy antsika nanoloana ny olana be. Fa iza moa ity, iza ty mpampianatra ity fa na dia ny rivotra sy ny ranomasina lay zava-boarin'Andriamanitra aza maneky azy. Halleloia, halleloia. Sambatra angentsika ry fiangonana, sambatritsika na dia mbola miaina ao anatin'izao vaninandro faran'izao azy zay isiny fahoriana amin'ny karazany ary miamafy. Sambatra angentsika zay manana Jesosy e. Tena arabaky teny marina be ny tenin'ny anjely tamin'ny fotoanandro natokavan'i Jesosy tety ambony tany hoe fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra. Zao ambarako aminareo zao fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida
dia Kristy tompo. Tena mpamonjy Jesosy, tena mpamonjy Jesosy. Aza miala aminy, aza mivadika aminy, aza misaraka aminy, aza voaosokosina keo finoanao, fa aoreno finoanao fa miaraka amin'ny Jesosy. Tsy maintsy voako-pandresy, tsy maintsy voako-pandresy. Andao hiteka fara zay mafy isika, tao mafy be niteka ao. Jesosy, Jesosy, tianay, mombanay, mandrakizay, sa tsy zany ve, sa tsy zany ve. Amen. Riavana malalo, mbola mafisiko le teny nataoko terem-boalohany amin'izao vaninandro misy atsika izao, satria Jesosy no tompontsika, Jesosy no mpamonjy atsika. Ary rehefa ato anatsika izy ankehitriny dia zao ny vaovao mafaly: tsy mahamelana ho rery zany Andriamanitra, tsy rery zany anao to ambony ty tany ity. Ny sainao mieritreritra hoe irery ianao, miady rery ianao. Satria nahoana? Satria hitanao maso le olana, hitanao maso le ady mangotrakotraka, fa tsy rery zany ianao, tsy rery zany ianao. Momba antsika tompontsika, ary efa fatany ny tokony atao antsika amin'izao vaninandro misy antsika izao. Inona ohatra ny tokony ataony? Malak'i 7:20. Dia ho hitanareo indray ny tsy vitoviny marina sy ny tsy marina. Ho hitanareo indray ny tsy fitoviny manompo sy ny tsy manompo. Ho hitanareo indray ny tsy fitoviny meloka sy ny tsy meloka. Ho hitanareo daholo zany tretrahitra zany hoy Jesosy. Dia ametraka fantaniana aminareo zao hoe roviana zao no tanteraka ity teny ity. Malak'i 7:20. Roviana raha fahafantarinareo azy, mbola mitona ho avy mbola afaka 10 taona ve? Amin'izao vaninandro zao no ho amarin'Andriamanitra io teny io. Ka tiako ianareo hiteka hisaotra an'Andriamanitra, hiteka arano orakoraka mafy be. Halleluja. Ry fiangonana toga eto, sambatra ankehtsika, tena sambatra. Nahoana? Satria tsy miova ny Andriamanitsika dia ilay Andriamanitra raintsika. Tsy miova ny zanaka ilay antsoina hoe Jesosy mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Tsy miova ny fanan'Andriamanitra, tsy miova ny herin'Andriamanitra, tsy miova ny tenin'Andriamanitra, tsy miova tahaka izany ihany koa ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra voasoratra ato anatin'ity Baiboly ity. Ilay Andriamanitra fahiny zay voalaza ny Baiboly fa mpanao fahagagana, dia mbola izy ihany no Andriamanitra tompontsika sy vavantsika amin'izao vaninandro farany izao. Noho izany mahazo mana tena fahagagana avy any aminy isika. Tsy mana mafy be ve zany? Mahazo mana tena fahagagana avy any amintsika. Lay Jesosy Kristy zay voalaza fa mpamonjy ity zao tontolo zao ity araka ny tenin'ny anjely, dia mbola izy ihany sy ny anarany no mpamonjy antsika amin'izao vaninandro farany misy antsika izao. Amen. Fa ny zavatra mboa takin'Andriamanitra amintsika dia ilay nambarako tery aloha hoe manana finoana ianao, manana finoana ianao. Zao hoy iaho no mety hoe ampiavaka antsika, tsy ampitovy antsika. Isy zao pino manarika eto tena manam-pinoana be mihitsy izy. Fa izy kosa pino dia hitovy amin'ny olo zao tontolo zao ihany izy. Isalasala, irorosaina, ho verevitra, ho tapidalakale. Eo zany no mety tsy tovizantsika. Ny rariko anefa ekane ka ny zato isantato amin'ity fiangonana ity, na dia ianareo zay sampatoka eto ary ho lasa olona finoana daholo, ho lasa olona finoana daholo. Halleluja. Ho fisaorantsika an'Andriamanitra dia andao mbola hiteka fara zay mafy isika. Amen. Fa anisany zavatra lehibe, anisany zavatra lehibe ihany koa ary fototra
matoka finoana dia ny fandraisana fanahy masina na netana hoe mila manam-pinoantsika kanefa zavatra lehibe ihany koa akoatra zay mba toka ny finoana io atanjaka tsara dia mila mandray ny fanahy masintsika mila feno ny fanahy masintsika mila manana ny afo ny fanahy masintsika raha iverenantsika ohatra ny tantarany zanak'Israely sy Saoly ny fototra natoka azy ireo ny varahotsana terakovitra vatom-po raha nita Goliata dia tahako izao raha ny fitantara amin'ny baiboly no arahana dia efa niala tao amin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra niala tao amin'ny Saoly ny fanahy masina ka rehefa niala ny fanan'Andriamanitra dia niditra ny fanamatahotra rehefa niala ny fanahy masina niditra tao amin'ny Saoly ny fanamatahotra dia normal be tsy fahatantsony ny mahaolon'Andriamanitra azy adiny tanteraka ny mahaolon'Andriamanitra azy fa raha vao neta Goliata izy dia raiky tahotra ary ny vatom-po 100 isan-jato satria niala ho ia ny fanan'Andriamanitra na ny fanahy masina fa tafiditra kosa ny fanahy dia le fanamatahotra fa ny any Davida kosa au contraire inona zava-nisy nalainy Samuela lay tandroka misy diloilo dia nahidiny teo amin'ny lohany Davida ho fanosorana any Davida hoe ianao no mpanjakan'Israely taorina zay dia ho baiboly hoe nilatsaka tamin'ny Davida ny fanan'Andriamanitra iny teniny nga mandao vaketsika vetivety ato amin'ny Samuela voalohany andray safady tompoko Samuela voalohany toko 4 andiny 7 ary Samuela nandray ny tandroka feny diloilo ka nanositra azy teo amin'ny ralahany ary ny fanahy Jehova dia nilatsaka tamin'ny Davida hatramin'iny andro iny dia nitsangana Samuela ka nakany rama andiny 7 ity kosa ilay nanjoan'ny Saoly fa ny fanahy Jehova efa niala tamin'ny Saoly ary nisy fanahy ratsy avy tany amin'ny Jehova nampatahotra azy zay ny voasoratra dia io fanan'Andriamanitra nilatsaka tamin'ny Davida io zany no nampatanjaka finoa tao aminy ka natoga azy nasa nijoro teo alohan'ny Goliata hoe tsy matahotra anao ianao manatonay amin'ny lefiny sy ny lefim-po hiary ny sabatra fa izao manatona anao amin'ny anaran'i Jehova Andriamanitry ny Israely anio ry Goliata no aloran'i Jehova anao hoe ho atanako ary anio no anapako lohanao ary anio dia omeko ny voromanidina ny faty miaramila ny Filistina rehetra finoana no natoka Davida anteny azany ary ny fanahy masina no fototra natoka ny finoana teo amin'ny Davida ka rehefa nino Davida dia no amarin'Andriamanitra le finoana nananany zay nge no ato natoka Jesosy ratsaroana rehefa ny teny mafy any Marta izy rehefa nikasa anangana ny Lazarosy tamin'ny maty Jesosy dia nisakana Marta ka dia no teneny Jesosy mafy Marta tsy voalazako fa raha ino anao dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra tsika io tompo mila mino mila olony finoana fa rehefa mino lasa olony finoana isika dia hita ny voninahitr'Andriamanitra inona ny voninahitr'Andriamanitra ho hitanao ho avoaka no mpandresa ara-baky teny anao ho avoaka n'Andriamanitra ho mpandresa ara-baky teny anao ho fisaorantsika an'Andriamanitra dia tiaka mafy dia mafy isika Alleluia ataoko fa ohatra mazava zay tantarany Davida izay hoe nandray ny fanahy masina izy ka androany ihany koa sika rehetrarehetra toka eto andao andray ny fanahy masina amen andao tsika andray ny fanahy masina fa tena hiavaka fiainantsika eto ambony tany ety enoke ty tantara ety fa saika tsy noresako ihany izy ity
fa de matoa tapa-kevitra ilaza azy dia izay mihitsy ny famporisiany fanay masina hoe lazao amin'ny olona ihany koa ty tantara anankiray manaraka ity ato amin'inona moa zany hitako azy ato amin'ny mpanjaka faharoa toko fahenina ato dia manompo amin'ny dimy fefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo rehefa aveo vakina le teny tsy napozina zay le teneko aminareo matetika hoe misy zavatra ratsy tsy apozina zany randray tonga tapoka eo amintsika na dia olon'Andriamanitra atsika fa ny mampiavaka atsika amin'ny olona rehetra na dia tonga tapoka ary ny olana ny ady zavatra sarotra efa voasoratra fa natao andresy fontsika no Jesosy Kristy dia indray andro azy rehefa aveo vakina le teny tonga vo maraina be mbola maizina ny miaramila ny Siriana mba andeha hisambotra ny Elisa mpanompon'Andriamanitra tonga vo maraina be tena vo maraina mbola maizina dia efa fiain'ny miaramila miaraka amin'ny kalesy sy soavaly nanodidina ny tanàna nisy an'ny Elisa dia tamin'ny vo maraina be io sendra mba fo maraina Giazy mpanompon'ny Elisa fo maraina tsy haiko na mba hanao gymnastika izy na hakarivotra vao maraina dia taitra tapoka be mihitsy izy way taitra izy satria feno miaramila sy soavaly ary kalesa mandidina tanàna misy azy mirahalahy ary fantatry Giazy fa andeha sambotra ny Elisa no antodian'ireo miaramila Siriana ireo avy hatrany izy dia niditra tao hatrany kiakio fa misy inona anaka kiakio fa misy inona wa sepotra be miakatra kabany tensioko fa misy inona ao tokotany ao velany ao feno miaramila sy soavaly be dia be hisambotra anao nga Elisa taitra nga izy koropaka hoe afenao mba farafara malaky tsy nanao an'izany Elisa fa hoy izy be lavitra ny momba antsika no momba azy ireo zay le finoana nananana fantatra Elisa tsara hoe tsy irery zany mihitsy izy fantatra Elisa tsara hoe momba azy mandrakariva Andriamanitra ka no amafisiny Elisa tamin'ny Giazy zany be lavitra ny momba antsika no ny momba azy ireo ka be dia be izy ireo mivoa mihitsy aloha tsy reko mivoanao andeo rekako tsisy ato ny voako any fa be lavitra ny momba antsika no ny momba azy ireo ry havana namana ry fiangonana ny Andriamantsika dia miaraka amintsika foana ary izy no ambony indrindra amin'ny hery rehetra eto ambony tany ity ambony noho ny olana misy aminao io izy ambony noho ifahoriana miajady aminao io izy raha mino azy anao dia izy mihitsy no hamonjy anao androany halleloia dia rehefa nyteny an'izany Elisa dia tsy tena be doika ty Giazy ty zay tokoa ny olona tsy misy finoana tena be doika ny azy ihany ny overiny fa marina nefa zavatra tsy mitombona dia hoy Elisa avy eo Andriamanitra vavaka aminao aho sokafo amin'ny mason'ny fanahiny ahitany fa be lavitra ny momba anay no rehefa valo dia ny asa Andriamanitra dia nahita ny mason'ny Giazy nahita inona soavaly afo kalesy afo nandidina ny tanàna misy azy mirahalahy teo vo tena hoe halleloia vo be vava miatso miaramila ny Siriana manatony may anareo raha manatreo may manatony raha masa andoka vakitsika ny voasoratra hoe mpanjaka faharoa toko fahenina andimy fefatra ambin'ny folo ary dia nampandeha soavaly sy kalesy ary miaramila be ho any izy ka tonga alina ireo ary nandidina tanàna ary rehefa ny fo maraina koa ny zatovo ny lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka dia indreo nisy miaramila sy soavaly ary kalesy mandidina tanàna
dia ola izatovy taminy indrisy tompoko ahoana aloha ataotsika ary ho ilisa aza matahotra fa ny momba antsika dia be no ny momba azy. Andimy fa fito amby folo. Ary ilisany vavaka hoe Jehova ô mifono aminao aho ampahirato ny masony mba ahitany. Ary Jehova nampahiratra ny masony ilay zatovy ary dia nahita izy ka hidro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesiafo mandidina ny Elisy. Dia nidina kany amin'ireo ary alisany vavaka tamin'i Jehova ka nanao hoe mifono aminao aho ataovy manjambena ireto olona ireto. Ary dia nataony manjambena ireto araka ny tenin'ny Elisy. Ary hoy Elisa taminy tsy tiany lalana ary tsy tiany tanàna fa manaraha ianareo dia hitondranareo ho any amin'ny lehilahy tediavinareo aho. Dia nentina kany Samaria ireo ary efa tonga tany Samaria izy ireo dia hoy Elisa Jehova ô ampahirato ny masony reto mba hitany. Ary Jehova nampahiratra ny masony dia nahita izy fa indro tao voan'ny Samaria izy. Mahafinaritra ke riavana ny manompan'Andriamanitra. Za tena matsapasambatsambatra mihitsy manompan'Andriamanitra. Tena matsapasambatsambatra. Tsy tahaka ilay mpihira amin'ny radio eny kotra mandeha tena ambony taxi brosy raha nandeha taxi brosy aho hoe sambatsambatra ery fa maninona ozy izy rehefa mamo rehefa misotro dia tsy matao behivavy. Ohatr'izay ilay tononkira eny ambony taxi brosy iny ka henona karazana hira karazana tononkira mahafinaritra be mahasambatra be ny manompan'Andriamanitra riavana. Tena mahasambatra be mahafinaritra be ka aza mihemitra anao aza miverinalana anao. Dia ina moa natokany Elisa tsy natahotra fa nanam-ponina be satria latsaka tamin'ny Elisa ny fanahy masiny deux fois. Ny fanahy latsaka tao amin'ny Eli ny fanahy masiny latsaka tamin'ny Elisa anjarandroa. Dia normal raha ohatra ka be finoana izy ivavaka-tsika zany zao mba hilatsaka amintsika fanahy masina. Ary avela amin'ny fanahy masina hidina amen. Avela amin'ny fanahy masina atokantsika ho be finoana. Andeo tonga dia vavaka avy hatrany tsika rehetra. Ny mpidera tonga dia maka toerana avy hatrany tompoko. Samy vavaka izy. Samy vavaka tsika rehetra. Samy vavaka. Samy vavaka tsika rehetra. Halleluja. Halleluja. Samy vavaka tsika rehetra. Samy vavaka. Raisy fanahy masina aoka ho felona ianao. Raisy fanahy masina aroka ho felona ianao. Raisy fanahy masina mba tokanao hitombo finoana anna finoana matanjaka be. Raisy fanahy masina aoka anam-pinoana ianao. Halleluja. 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 Misotranao Andriamanitra fa tsara ianao. Mpanao tsara ianao. Halleluja. Halleluja. Raisy fanahy masina apetrao amin'ny folo an-tananao. Avelao hiboboka ao anatinao fanahy masina amin'ny androandroany ity. Avelao hiboboka ao anatinao fanahy masina amin'ny androandroany ity. Halleluja. Avy fanahy masino, avy fanahy masino, mangeta samy mihira mafy be izy a. Avy avy fanahy masino,
avie mangetaeta milanao isa tsy andehananay e fa fitariana fanay masino mangetaetama avy fanay milanao isa tsy andehananay e fitariana fanay masino mangetaeta misaotra Andriamanitro ny fanainao ane ito ilatsaka aminay ka ho fianoana isan'andro san'andro izahay ary iaraka amin'ny afo falainao masina izany tsy horery izahay mombanay ianao ary azo adoka fa hivoaka mpandresy avokoa ny olonao rehetra amin'izao andro farany izao misaotra tompo amen alleloia andeontsika iroso amin'ny fanaterana fanatitra dia aterina ty aloha zany a ny ampafolokareny misy boaty ireo dia azadiny ny boaty ny émissiontsika fanoanana fa mety be amintsika izany tompoka anao hira anankiray isika ao anatin'izany rehetra izany Luisa izao mihoatrany amin'ny falebiazanao zao le tsy mendrikanao ny androko sisa izao sizay arako aminao de mbola famindramponao fasoavanao de mbola ny famindramponao teko ny fanotronanao iza no toanao fa tsisy azo arina aminao miaiky ny falebiazanao Tawanda bakini liuna, ifana tsangana.
fahary aminao e zaho na tsinotsinona tao andavakiny liona efa natsangana ozanaka efa natsangana ozanaka efa natsangana ivavaka nysaotran'andriamanitra isika no zay fotoam-pivavahana tonan'andriamanitra atsika androany teto zay misaotranao andriamanitra fa lehibe sy tena lehibe ny fitiavanao anay ka dia notahiny izahay nandritra ity fotoam-pivavahana